Farimanotra ny arahava tompo lasy tompo vavy ny alzay malefaka na antonony no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tapany avaratry ny nosy tahak'izay koa ny aty amin'ny distrikany Taolagnaro sy ny manodidina azy. Maina ny andro ny ankapobeny manerana ny nosy. Ny antsipiriany amin'ny mety toetry ny andro no vinavinainao amin'ny rapitso maraina no ho arosanao izao ny matotany amin'ny faritra Antalasy Analanjorofiny ihany no mahazorana eto Madagasikara fa ifandimby avokoa ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra sisa oriny fizavan'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritry ny avoatany. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia itoy ny orana ny amin'ny faritra Antalasy Analanjorofiny ibalika be ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa na dia ola lovandraona aza indraindray ny amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany sy any avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Tsy dia betsika firy ny maripana no vinavinainao amin'ny rapitso mbola 20 degré celsius hatrany no ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinankaratra ny morontsiraka 9 hatramin'ny 12 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro kosa dia 4 degré celsius be izao ny maripana ambony indrindra ho anareo any Maevatananany ny aty amin'ny faritry ny atitany dia 12 hatramin'ny 13 degré celsius. Raha ivoaka ivelan'ny Gasikara ianao na tsy ivoaka azy dia tsara fantatra ihany reto manaraka reto. Ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso faritra Johannesburg sy La Réunion. Ifandimby ny masoandro sy ny rahona ny amin'ny Paris, Milan, Nairobi, anorana malefaka ao Comores, somary haka endrika tandrivon-drano zany any Maurice, Seychelles sy Bangkok. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy ny météo antsika manome fotoana anareo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.